No mampiavaka ny andro ny alakamisy dia ny fivoahan'ny gazety Soa ahitana ireo torohevitra lohahevitra maro samihafa ihany koa. Ho amin'ny rapitso alakamisy ary dia ny laharana fahatelo amin'ny fitopolo sy roanjato no aroso amintsika mpamaky. Come on, skinny love, just last the year. Poor little soul, we were never here. Tsy isika olon-dehibe ihany natao anaraka lamaody, fa misy dia misy ihany koa ny lamaody ho an'ny ankizy, ka anio dia ny fiangaly vaovao manendrika ireo ankizy roa hatramin'ny 12 taona no entiny soa amintsika. Ao koa ny lamaody ny sanga mba hahatsara kokoa ny taovolo sy ny endriky ny vehivavy. Ireo hoanina eniny manohitra ny rarin-tsaina sy ny rari-batana, izany kosa ny lohateny entiny pejin'ny fahasalamana. Inona no tokony atao rehefa mafana be ny andro? Torohevitra isan-karazany izay anampibetsaka ny tsirairay amin'izao mbola vanim-potoana mafana andro izao. Amin'ny teny frantsay kosa no anolorana anao ny vokatsoan'ny fanaovana fanatanjahantena eo amin'ny atidoha. Mbola fahasalamana ihany no hitondrana amintsika ny vokatsoan'ny fitsikiana. Ahoana no hamalina ny fanontaniana mampisalasala apetraky ny ankizy? Fantatra ao avy hatrany fa famelabelarana miompana amin'ny fanabeazana ny zaza ity lohahevitra iray ao amin'ny Soa ity. Mora entin'ny lehilahy amin'ny sangany ve ianao? Izany indray no lohahevitra finosan'ny fitsapana vaovao entiny Soa amintsika. Ny momba ny haricot vert no velabelarina amin'ny teny frantsay ao amin'ny pejina andro. Ary ny fanazavan'ireo sinoa mahakasika ny tarehimarika kosa no tanterina ao amin'ny pejy fahavalo ny gazety Soa izay voaka rapitso alakamisy maraina.